Ny rantranty ny sora-baventy eto amin'ny biro fokotany ny Matsakabanja Namaki mangataka ny famerenana ny lehiben'ny fokotany izy ireo. Ho an'ny lehiben'ny fokotany ny sorony nandafatratra ny fiampangana azy izy amin'ny antony nanesorany ny lehiben'ny district azy. Manao signé sandoka bokinomby mitako vola amin'olo nefa ny zavatra zany tsy ataoko. Zay na fampisotoko aho. Kandefany raha nanao an'izany ngamba aho mety tsy minaneky vahoaka raha ohatra ka niteny vola amindreo isaka an-trano reo zao mety miteny reo hoe zay tsy mila président fa président vola. Kandefany tsy nisy an'izay ary tsy nisy fampilazana amin'ny vahoaka. Fa ny district moa tonga dia efa nanapa-kevitra nanao décision hoe nanosy zay le zavatra mampalahelo. Ho an'ireo olona akaiky ity sef fokotany ny sorona ity mangataka ihany koa izy ireo ny amerenana ity sef fokotany ity amin'ny toerany mba tsy hosoloana olon-kafa mihitsy. Ka miangavo zay avereny président reto ambelao izy handany le mandany io satria safidim-bahoaka io. Aza mba hitsikitsana ny zonay sy safidinay vahoaka. Nanaraka ny Antanatohatra hoy ny chef district ny Mitsinjo ny fanalana ny lehiben'ny fokotany eto Matsakabanja Namaki izao. Tsy nitenany akory ny tompoteny voalohany fa ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny boriboritany araka ny fivoriana natao sy ny olana nisy ka narana toy tantaratasy izany no mahatonga ny lehiben'ny district naka ny fanapa-kevitra ny fampiatoana amin'ny asany nisy chef fokotany izao. Tsy avy hatrany nandefa taratasy ny chef district fa mbola nanadiady ny vahoaka teo amin'ny manodidina ihany koa manoloana ny zava-mitranga. Raha hoan'ny ka ny fokotany Namaki zany dia tena nanaraka an'izay zavatra izay. Misy ireo fitarainana marobe aloha voaray ambava azonay amin'ny olona mifanerasera ny zavatra izay ataony le sy lehibe fokotany. Fa ela io fa elaela nandrenesanay izay olana tantaraina sy teneny olona pasika ny lehibe fokotany Namaki. Zay nefa mbola tsy naka an'izay fepetra zay fa nanaramaso ny teny taty aoriana moa dia tonga tokoa ny taratasy arak'ilay fivoriana zay niresantsika teo iny ny soratana avy any Namakia izy io ny avy ny ben'ny tanàna Namakia sy ny lehibe tany ben'ny tanàna Matsakabanja zafatsy ary rehefa tonga teo amiko izy io satria fitarainana sy ireo zay tompona andraikitra amin'ny fotony mihitsy no mangataka ny anovana azy dia tsy misy zavatra azo atao afa-tsy ny manova azy. Teo aza zay nefa mbola niezaka ihany nanao recoupement ary tena hita tokoa fa raha niresaky ny olona dia misy tokoa zany le zavatra tsy dia mazavazava ataony lehibe fokotany io amina raharaha mahakasika ny omby aminareo raharaha samy hafa. Ka ny zavatra heverina hoe tsara indrindra aloha dia ny fampijanonana azy tsy ho lehibe fokotany. Voalohany mba ahafahana mampandeha tsara ny raharam-panjakany fotony. Mazava fanapa-kevitra ny raisiny lehibe ny district ny Mitsinjo iny. Fanapa-kevitra mifandraiky amin'ny fampandrosoana ny commune Namaki Matsakabanja. Moa raha teo mifandraiky amin'ny filanimponina any an-toerana.